Izany hoe ny fahavalo amby roapolo ny volana septambra izao moa zao vao hifarana izay hetsika salon des métiers de la formation izay karakarainy Ortana izay. Naomby kosa ireo fihetsika rana amin'ny fanalefahana ny tandindondoza no tanterahana tany anivon'ny distrika maromaro niasan'ny fandaharana satifiko izay vatsiny ny vondrona Europeanina vola ity tetikasa ity moa izay farana amin'ny ity volana septambra ity. Ravakandrimanalina sy Mamira Samuely. Commune Somanova sy Vangaindrano ao amin'ny distrikany Vangaindrano no isan'ny mpahazo tombontsoa amin'ilay fandaharan'asa DPECO ampahany fahatelo izay efa natomboka tamin'ny volana aprily 2024 ka hifarana amin'ny faran'ity volana septambra ity. Rehefa nahafeta teraka ireo fombafomba atao entina miatrika ny loza voajanahary dia efa nahasam-piofanana momba ny fanalefahana ny tandindondoza na ny réduction des risques de catastrophe ireo mponina ao an-toerana. Raha nambarany solotena ny SAF FJKM izay isan'ireo fikamana tsy miankina ny fanjakana mpanantanteraka ny fandarana sy fotony. Ka miditra amina sehatra hoe fanalefahana ny fiatraikan'ny tandindondoza sy ny loza zany izy na le RRC amin'ny famokarana zavatra hafa ankoatra ny vary sy ny fambolena manaraka ny paikandro zany tetiandro izay miala ny fiavian'ny loza sy ny tandindondoza zany. Zay zany ny zavatra efa hitany hoe rehefa tsy manao fambolena mety ho tratra ny rano be sy ny cyclone ny olona fa mampiasa fambolem-bary izay amin'ny fotoana fohy vary malaky zany. Ankoatra ny Vangaindrano dia isan'ny mpahazo tombontsoa tamin'ity fandaharana azy ity ihany koa ny distrika Nantala, Sambava, Maroantsetra, Nosy-Varika ary Mananjary ary mitotaly 4 tapitrisa euro ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona Europeanina nentina natateraka azy. Ny ena ny fahavoazana sy ny vesatra nateraky ny fandalovana revi-doza tamin'ireo distrika ireo vokatry ny fisiny ny fanalefahana ny tandindondoza. Tena tsy mila ampiana intsony le olona fa efa fantany roa andro mialoha dia fantany hoe zao daholo ny tokony atao. Dia cyclone manko fantatra roa andro mialoha dia fantatra hoe amin'izao izy ny mandalo. Dia izay fotoana izay izay zany tena zava-dehibe amin'ilay izy. Izay zany profo anankiray. Ny profo faharoa azo entina ihany koa zany miaina be mihitsy nisan'ny olona entin'ny rano zany na hoe tsy hitapopoka amin'ireo faritra niasan'ny DPECO ireo na ny trano rava ary dia efa miaina be mihitsy ny trano rava amin'ireo faritra ireo. Ny andrana tamin'ireo toeran'ireo no nahafahana namoaka fa mahomby eto Madagasikara ny fampiarana ny fanalefahana ny tandindondoza izay amin'ny fanarahana amin'ny zava-misy isaky ny faritra. Ilaina araka izany ny ampidirana ny fanalefahana ny tandindondoza amin'ny teti-bola ampiasain'ny fanjakana satria Madagasikara dia firenena fahadimy maneran-tany ary voalohany ety Afrika isan'ny marehefa no mivokatry ny fikorotana ny toetrandro. Nisy moa ny atrikasa nandritra ny roa andro ny karakarain'ny CPM na ny initiative commune pour la réduction des risques de catastrophe à Madagascar. Nanasan'ireo teknisiana solotena ny fandaharan'asa miasa amin'ny sehatra ny ady amin'ny loza voajanahary sy ireo mponina ifota amin'ny mpahazo tombontsoa ity atrikasa ity izay notanterahana teto amin'ilay rond vodivorona. Fotoana nanangonana sosokevitra entina mamolavola ny ampahany faefatra amin'ny fandaharan'asa DPECO ihany koa ity atrikasa ity.